manao ahoana ny fidirana ny birao aty amin'ny fokontany? Raha ohatra ianao manokana aloha taitaina kely ihany aho rehefa miditra birao fa tsy maninona, tsy masiaka ny olona manamintany. Afaka fantarina fa inona ilay antony mahatonga anao mitaintaina? Ohatran'izany foana mihitsy ny aho rehefa miditra birao na mankany amin'ny dokotera, ohatran'izany foana. Ho arahantsika ao anatin'ity fandaharana tsy mavozo birao ity ny zava-misy ny tsara ho fantatra eo anivon'ny birao fokontany, ka isaorana manokana amin'izany ny fokontany andraman'alina foana mampandroso ny fandaharana. Faly miaravanareo dia faly mandray anareo eto anivon'ny fokontany Andrianoana Masoandro. Ny fomba fandraisanay olona eto Andrianoana Masoandro dia ny birao zany mivoha aloha alatsinainy ka hatramin'ny zoma, dia ny maraina amin'ny valo sasany ka hatramin'ny iraika ambin'ny folo, dia ny hariva amin'ny roa sasany ka hatramin'ny efatra sasany. Izay zany ny fivoahan'ny birao eto amin'ny fokontany zany dia misy ny komity fokontany, dia ny sefo fokontany, dia ny adjoint sefo fokontany ary ny sekretera trésorier. Izay zany aloha ny komity fokontany. Ny voamera indray dia misy voamera anankiroa, anankiray voamera ara-tsosialy sy fahadiovana, dia ny anankiray voamera misahana ny fandriam-pahalemana. Izay zany ilay voamera nisaka aminay. Ny fokontany Andrianoana Masoandro dia mizara faritra dimy, dia ao anatin'ny faritra dimy io dia misy mponina eo amin'ny 720 sy 1,100. Izay zany no isanay amin'izao 2026 izao. Ny fokontany rehetra zany eto anivon'Antananarivo renivohitra dia mitovy daholo ny fomba fiasa. Izany hoe rehefa hitsofoka anatin'ny biraon'ny fokontany ianao dia tokony hanana aloha carnet am-pokotany, satria ny carnet am-pokotany no ahafantarana fa mponina eto anivon'ny fokontany ilay olona izay tondrena, satria iny ihany no ahafantarana azy. Ohatran'ny hoe isika raha mandehandeha dia ny karapanondrom-pirenena no lalàna fa malagasy isika. Inona avy ireo taratasy vita sy afaka atao eo anivon'ny fokontany? Misy karazany maro ny taratasy ilaina ato, toy ny certificat de résidence, certificat de vie ho an'ny mpaka pension, dia fipondram-monina ho an'ireo menacé sinitra, dia fitarainana, taratasy fitarainana io zany rehefa mivantana amin'ny président rehefa malahelo, dia misy olona koa manao réhabilitation an-trano dia mandalo fokontany satria manelingelina amin'ny mpiara-monina ny fanaovana ny réhabilitation ohatr'izao. Dia misy koa ny olona hoe hamindra compteur dia tonga eto amin'ny fokontany no manao an'izay, dia misy koa manko résidence hanaovana karapanondro ho azy izay vao hanao karapanondro voalohany. Ara-dalàna aloha amin'ny adidy amin'ny fokontany dia mitondra carnet-pokotany. Io zany jerena mirona dia nahavita didy sa tsy nahavita didy, dia izay vao raisina ny taratasiny. Fa raha ohatra zany tsy ara-dalàna amin'ny adidy dia tsy afaka mahazo taratasy. Ankoatran'ny ankizy ilay hanao copie aloha zany maika dia ireny vonjena na tsy manohy adidy ary. Misy anankiroa zany ny fifindram-monina, indray fifindram-monina mivoaka dia ilay fifindram-monina miditra. Dia ilay miditra matetika tsy mitondra fifindram-monina any amin'ny dingana ihany, dia mila sabaina zany izy dia ireo amin'ny RFD ireo no misavana azy. Dia ny tena izy zany raha hiditra fifindram-monina ato amin'ny fokontany dia mitondra fifindram-monina tany amin'ny Génélale izy makato dia misoram-pokotany. Dia raha mbola tsisy ny carnet-pokotany dia misy recensement, dia ny ampiarahana amin'ny recensement fotokopian'ny karapanondro ho an'ny manana karapanondro, dia fotokopian'ny kopia ho an'ny zaza tsy ampy taona. Ary inona kosa ary ny tsara ho fantatra mahakasika ny fandriam-pahalemana eo anivon'ny fokontany? Dia izay voamberan'ny fandriam-pahalemana fa miezaka foana manao izay hanenana ny ireny asan'ireo olona ireny. Marihana etoana moa fa raha ny eto anivon'ny fokontany dia tsy dia misy ny olona hoe
tena eto izy reny tena mpangalatra fa misy ny eo anivony any amin'ny toerana hafa any de misy ny fiaraha-miasa ho an'ireny tanora zay eto aminay reny zany hoe vitsivitsy izy zany eto anivon'ny fokontany manao an'izay asa ohatra hoe asa fanendahana izay fa ny ankamaroany de ny avy any amin'ny fokontany ivelany any ry zareo no tonga manatanteraka izany resaka ohatra hoe fanendahana izany. Ny fepetra moa fa misy foana amin'ny fanaraha-maso an'ireny de misy ny filazana eto anivon'ny fokontany hoe ararana ny mampiditra olona ao anivon'ny tokantrano izay tsy misoratra ao anatin'ny carnet amin'ny isam-bahoaka. De manentana antsika tsirairay indrindra fa isika izay ao anivon'ireny tokantrano tsirairay avy ireny indrindra ao anivon'ny ray aman-dreny entanina ny zanantsika mba hiezaka mba hitandrona hatrany zany hoe fahadiovana eto andivon'ny fokontany zao satria maro ny olona avy any ivelany no mitarika antsika tanora ao anivon'izany asa raitra izany. Marina fa ny eo amin'ny resaka ny mahatonga an'ireny zavatra ireny de eo amin'ny foana zava-mahadomelina de entanitsika mba tsy handeha amin'ireny zavatra ireny. Ny asan'ny fokontany zany tsy voatery hoe mponina ato anatiny any fa raha ohatra sendra misy olona any amin'ny arabe any na ohatr'izany ka tratra amin'le tsy fandriam-pahalemana ka manatona ny fokontany izy de rasin'ny fokontany izy ary atoron'ny fokontany hoe aiza ny lalana tokony ho alehany. Raha toa ka tena vahiny eto anivon'ny tanàna Antananarivo izy de ny voamaina fandriam-pahalemana no manatitra azy any amin'ny commissariat zay indraikitra anay eto anivon'ny resaka pôlisy. Ny fanentanana ho an'ny fonina eto Ambaninmanala foana dia ny rony fokontany de misokatra foana ho an'ny fonina eto Andranomanala foana. Tsy mbola nisy zay ponina ka hoe mody ianao fa tsy zao fa rehefa tonga ato de afaka mifampiresaka do ny mpitantana sy ny vahoaka satria natao ho an'ny vahoaka ny birao-pokotany fa tsy natao ho an'ny sefo-pokotany. Zany hoe ny vahoaka n'Andriamanjaka ao anatin'le birao-pokotany de ohatr'izay koa ny nivon'ny birao-pokotany rehetra eraky Madagasikara mitovy mihitsy ny zavatra tokony atao satria mikarakara vahoaka zany natao anivon'ny fokontany. Zay ny tena base voalohany. Natao ianao zany mitomby eto de zay ny tokony atao. Voalohany indrindra aloha tokony tsy atahotra miditra birao satria ny birao tsy mampatahotra, tokony hoe tsy mavozo miditra amin'ny birao de tokony alana ny tahotra de ny henatra rehefa hiditra birao de mila mifanerasera amin'olona matetika zany fa misy matetika anao tsy tia mifanerasera. Le tahotra ny tena mibahana betsaka de misy koa ny olona hoe tsy maloha adidina hoe ohatra le olona tsy ponina zany ohatra ny tonga fotsiny petrapetra fotsiny ohatra ny misy vahiny izy zany de tsy misora-bahiny koa fa tonga de miditra de tsy sama le manatona birao de tokony alana ny tahotra de alana ny henatra fa ny birao tsy maninona fa mandray ny olona nizaniza olona miditra ao amena fahafapo.